ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarabantsika ary avako malalatra ty alarobia fa 7 volana novambra ity ny mofinaina voalahatra antsika dia ny pistily nosoratan'ny Jakoba toko 7 ndiny 7 ka hatramin'ny 7 Jakoba toko 7 ndiny 7 ka hatramin'ny 7 amina ran'i Jesoa. Izay eo aminareo no endry sy manam-pahalalana okasehony amin'ny fitondran-tena tsara ny asany amin'ny fahalemem-panahy ny fahendrena. Fa raha misy fialonana mirehitra sy fifampiandaniana ao am-ponareo, aza mireharena mandainga manohitra ny marina. Izany fahendrena izany dia tsy avy any ambony, fa araka ny aty ambany any, araka ny nofo, araka ny an'ny demonia. Fa izay misy fialonana sy fifampiandaniana dia misy fikorontanana mba amin'izay asa ratsy rehetra. Fa ny fahendrena izay avy any ambony dia madio aloha, ary tia fihavanana, mandefitra, mora lahatra, be famindrampo sy be vokatsoa, tsy mihanahana na mihatsara velatsia, ary ny vokatry ny fahamarinana dia afafy amin'ny fihavanana ho an'izay mampandroso ny fihavanana. Ray Masino manamasinina amin'ny fahamarinana, ny tenao no fahamarinana. Amen. Jakoba rahalahin'i Jesoa no nanoratra ity taratasy ity ary mazava ny andininy izay voavakintsika mofinaina teo fa miresaka momba ny fahendrena. Ary ny fahasamihafan'ny fahendrena izao tontolo izao sy ny fahendrena avy amin'Andriamanitra. Ny eto dia ny andininy 7:10 dia manao hoe izy eo aminareo no endry sy manam-pahalalana. Samihafa ny antsoina hoe endry sy manam-pahalalana. Ny fahalalana dia savoir na connaissance moa ny teny frantsay. Ny fahalalana dia zavatra fahafantaran'ny olona ny manodidina azy. Ny fahalalana dia fahafantaran'ny olona ny lalàna mifeny ny zavaboary, lalàna mifeny fiarahamonina. Ny fahalalana dia izay ahafahantsika manazava ny zava mitranga, ny lojikan'ny zavatra. Arak'izany ny fahalalana dia ratovina ny fahalalana. Ratovina any amin'ny sekoly, fahalalana dia ratovina izany hoe tadiavina ny fahalalana any amin'ny sekoly, any amin'ny fiarahamonina, amin'ny olon-dehibe sy ny sisa rehetra ny atao hoe fahalalana. Fa tsy izay rehetra manam-pahalalana akory nefa no manam-pahendrena. Sarahan'i Jakoba tsara eto ny fahasamihafan'ny manam-pahalalana sy ny manam-pahendrena. Mety ho manam-pahalalana ny olona fa tsy indrisy. Izany hoe ny fahalalana dia hotsika teo hoe ilay fahafantarana ny manodidina, ilay fahafantarana ny zava-miseho, ohatra hoe alina ny andro, maizina, inona no mitranga, tsisy jiro, atoandro ny andro, misy embouteillage, sy ny sisa fahafantarana ny zavatra mitranga eo hoe ity zavaboary, ity hazo, ity zava-maniry, sy ny sisa rehetra, izay no antsoina hoe fahalalana. Fa ny fananan'ny olona zany fahalalana zany ao anaty lohany zava-dehibe. Ny fahendrena kosa dia ny fahaizan'ny olona mampiasa ny fahalalana izay ananany. Izany hoe ny fahendrena dia ny fahaizana mampiasa na ny fanekena hampiasa ilay fahalalana izay ananan'ilay olona. Ary eo no mahasamihafa azy. Eo no mahasamihafa ny fampiasana ilay fahalalana. Misy karazam-pahendrena zany satria samihafa ny ampiasana ny fahalalana. Ohatra hoe fantatry ny olombelona ny momban'ny ataontsika hoe ny réaction nucléaire ohatra amin'ny chimie, amin'ny fizika atomika, dia ny tombo ny fahalalan'ny olona momba ny fahafantarana ny atome sy ny manodidina ny rehetrarehetra ireny fahalalana ireny. Fa izao samihafa ny nampiasan'ny endry azy sy nampiasan'ny tsy endry azy. Nisy nampiasa azy ho amin'ny fitsaboana, nisy nampiasa azy ho amin'ny azahoana angovo, nisy nampiasa azy ho amin'ny azahoana zavatra maro isan-karazany amin'ny lafiny ara-teknôlôjia. Fa nisy kosa nampiasa azy natao bomba, natao hamonoana olona, arak'izany. Dia hoy isika manao hoe
ny fahalalana io fa ny fampiasana ny fahalalana no fahendrena ary eo amin'ny fampiasana ny fahalalana ny mahasamihafa ny fahendrena de isy karazam-pahendrena samihafa zany de hoy Jakoba hoe misy karazam-pahendrena anakiroa ndray fahendrena ny eto tany fahendrena zao tontolo zao zay lazainy Jakoba mihitsy hoe avy amy demony sy ny fahendrena avy any ambony de avy amin'Andriamanitra. Ny boky Noabolana de miresaka be de be momba ny fahendrena, tsy de mifanalavitra loatra amy teolojian'i Jakoba izy. Ny Noabolana moa de ny hoe ny fampiasanao ny fahalalànao ao anatin'ny fahatahoran'Andriamanitra no mahatonga ny fiandohan'ny fahendrena. Raha mijery ny ataontsika hoe reo karazana filôzôfy maro isan-karazany tsika momba ny atao hoe fahendrena satria naizana zany filôzôfia de fahendrena dia samy manana ny fomba fijeriny atao hoe endriny olona. Ny filôzôfy tsirairay Spinoza zany isan'ny olona niresaka lavabe momba ny fahendrena, ry Epicure niresaka lavabe momba ny fahendrena, ankoatran'ny Sokraty sy reo zokony tany aloha. Mainka moa fa vanim-potoana ankehitriny de mbola miresaka fahendrena ny olona. Ny Baiboly moa de mazava be fa tena boky ray manontolo mihitsy tsy miresaka fa tsy fahendrena. Zava-dehibe zany de ny hoe ahoana no ampiasantsika io fahalalana ananantsika io. Ny fahazavantsaina moa iny tsy de tena mety hoe mifanakaiky amy fahendrena loatra fa ny fahazavantsaina de lay farany hitan-tsain'le olona voajanahary ao anatiny na koa farany hitan-tsainy zay vokatry ny fianarana nataony na vokatry ny fitezanana ananany ka ahafahany mampivelatra lay fahalalana ao anatiny. Ny fahazavantsaina dia ilay enao miezaka mampivelatra lay fahalalana hatrany. Fa ny fahendrena de ny fampiasana lay fahalalana. Hotsika hoe ny fahendrena zao tontolo zao koa de miteny hoe manam-pahendrena izy, mazava ho azy. Misy filôzôfia be de be aparitaka zao tontolo zao, misy karazana fahalalana isan-karazany zay ananan'izao tontolo zao dia misy fahendrena eto am'izao tontolo zao. Ary misy kosa fahendrena avy amin'Andriamanitra. Fa izao hoy ny epistiliny Satan'i Jakoba, ny hazo de fatarina amin'ny alalan'ny vony. Ny vony hazo ihany no hamantaranao ny hazo. Zany hoe rehefa jerenao ny vony de fantatrao hoe hazo iny ty hoy Jesoa. Eto izao ny vokatry le fahendrena no hamantaranao hoe avy aiza le fahendrena. Ny vokatra hoentiny rehefa ampiasaina zany lay fahalalana, ampiasainy le fahalalana, ampiasana le fahendrena de misy conséquence, misy vokatra entiny. Ka le vokatra entiny no ahafantaranao hoe fahendreny zao tontolo zao io sa tsy fahendreny zao tontolo zao. Dia hoy Jakoba hoe ny fahendrena eto ambonin'ny tany any zay fahendrena zay teneniny ary andiny fa 5 tapany farany araka ny nofo, araka ny demony. De io fahendreny io de zao fahendreny zay miteraka korontana, fahendreny zay misy fialonana, fifampiandanina, fireharehana, fahendrena manohitra ny marina. Zany hoe ny ahafantaranao fa fahendreny zao tontolo zao de zao fahendrena na fomba fampiasana le fahalalana zany mitondra korontana, mitondra ady, misy fireharehana, fizahozahoana. Hitatsika fa am'izao andro atsika zao de betsaka ny olona nahita fianarana, betsaka ny olona be diplôma, betsaka ny olona mamiratra amy traikefa iraisam-pirenena amin'ny fahalalana. Fa izao ny fahendrena entin'izy ireny de mandrakariva mampivaky indray aza, mampisara-bazana, mampiady, mampirehare, manitsakitsaka ny hafa, manambany ny hafa. Hitatsika reny karazam-pahalalana, mijeritsika ny fireharia, ny arrogance an'ireo zay mahay, manam-bola nefa mitonona ho endry. De tsy fahendrena mihitsy zany ho Jakoba. Tsy mety zany ny ampiasanao le fahalalana nananao, tsy mety ny ampiasanao le fanomezam-pahasoavana nananao de tsy fahendrena avy any ambony zany. Tsy fahendren'Andriamanitra. Ny fahendren'Andriamanitra rehefa ampiarina de zao tsy miteraka fireharehana, fizahozahoana, korotana, ady, fifandirana. Zay hitatsika araka ny fotoana amy propagande moa tsika zao. Fotoana amy propagande zao
saika reny fifanaratsiana fisiavanana samy mitonona ho endry daholo nefa samy mitonona ho endry daholo saingy saraina mitony soary Jakobo tony de zao fahendrena mitonona ho endry saingy fahendrena miteraka fireharehana ady korotana de hoe Jakoba hoe ny fahendrena avy any ambony tsy zany ny fahendrena avy amin'Andriamanitra de hoe Jakoba manao hoe madio izy madio pur mazava be le teny hoe madio de zao fahendrena zay tsy mifangaro amy fahendrena zao tontolo zao fahendrena zay tonga de fantatra hoe zany kosa ka fahendrena avy amin'Andriamanitra izy manao hoe ny fahendrena izay avy amin'Andriamanitra de fahendrena madio tia fihavanana tia mifandray fahendrena misokatra amin'ny hafa zany hoe ny fampiasanao le fahalalana fampiasana le talenta fampiasana le fahazavan-tsaina fampiasana le ro atotakevy hevitra be dehibe ao anatinao reo de zao ampiasaina ao anatin'ny fitiavana namana ampiasaina ao anatin'ny fitiavana fihavanana ampiasaina ao anatin'ny fitiavana mpiarabelona zay le fahendrena avy any ambony fa tsy fahendrena zay ampiasaina le fahalalana mba asimba fihavanana jereo tsara natanjaka be ny fahitan'ny olombelona ny Facebook ny internet fa izao rehefa nampiasaitsika ireny fahalalana momba ny informatika ireny fahalalana momba ny internet nampiasaitsika nandrindra fihavanana nandrandrana fihavanana vesa nanaparasaka fihavanana nanapatitaka fihavanana de atsika fa nisy olona nampiasa tsara ny tambajotra mba ambolena fihavanana fa misy kosa nampiasa ny tambajotra izay vo mainka niteraka fisaraham-badana niteraka fifandranitana de tsy fahendrena avy any ambony zany tsy zay miteny hoe endry akory no endry ho Jakoba fa izao ny asa no amatarana ny fahendrena ny fampiaran'ny olona ny fahalalana sy ny fahazavan-tsaina ananany no amatarana hoe endry izy na tsy endry ny fahendrena de zao zavatra ampiarina fahendrena tsy teoria ny fahalalana ny teoria fa ny ampiaranao azy de azo lefesina zany hoe endry ny olona anankiray sa tsy endry ny olona anankiray dia ho ihany izy manao io fahendrena io de zao mandefitra io mora lahatra io be famindrampo io zany hoe ny fampiasan'ny olona ny fahalalana sy ny fahazavan-tsaina de zao mahatonga azy mahay mandefitra ny toro malagasy nge nahatakatra an'zany ny toro malagasy de manakolazaina betsaka momba ny fahendrena ny fiarahamonina hoe mangina volamena ny tsy ny fola mandefitra zany hoe ny fahendrena de zao mampianatra anao handefitra ny fahendrena avy any ambony dia miteraka fandeferana miteraka famorapana fa tsy miteraka ady sy korotana akory afaka malala Jakoba reo ty mampianatra atsika manao hoe ao amin'Andriamanitra no angatahantsika zany fahendrena zany zay tsy manam-pahendrena mangataha amin'Andriamanitra azo atao tsara ny endry azo atao tsara ny manam-pahendrena rehefa mangataka amin'Andriamanitra ny olona ny fahendrena zany avy any ambony de fahendrena angatahana ary omen'Andriamanitra ny mpino afaka malala am'izao taonjato ianantsika zao de hitatsika ny toe-tsain'ny olona zay mora miady mora mikorotana mora mizaozao ny antony dia be de be natonga zany toetran'ny olombelona zany zay tsy taka ny toetran'ny olona ty ambadiky ny ady lehibe faharoa nambadiky ny ady lehibe voalohany ny ady lehibe voalohany a zay tsy taky ny taonjato tany alohantsika koa ny olona teo alohantsika ilo ray aman-drentsika de olona zatra ny afy olona zatra ny aritra olona zatra nangiry firy olona zatra ny tefen'ny tsy fahampina any ka dia lasa voatefiny zany olona ny tefen'ny finoana de nanjary olona zay nanana fandeferana nanana fahalemem-pana fa ny toe-tsaim-piarahamonina zay atsika etreny de zao tsy nahalalany zany fiafiny zany
tsy mibeazina atao anatin'izany tsy fampiny zany hitenetsena daholo ny zavatra rehetra, mibeazina atao anatin'ny toetsaina moramanana, toetsaina mora mandray zavatra, ny eo ny eo, toetsaina ny eo ny eo, toetsaina ny firobarobana, toetsaina ny atsika daholo zay eo, zany rehetra zany ny toetsaina io hany ka manjary tsy manao zava-dehibe ny fahendrena, tsy manao zava-dehibe ny fahendrena fa manao zava-dehibe ny tena sy ny endriky ivelany. De mazava ho azy rehefa ny endriky ivelany sy ny tena ny ivony atao hoe fahendrena de tonga ho azy ny korotana, de tonga ho azy ny ady, de tonga ho azy ny fialonana, de tonga ho azy ny fifampiantanina. Le havako malala io azy fijaliany Jesosy Kristy Tompo zay banjinina ao anatin'ny fiangonana, io azy fijaliany Jesosy Kristy Tompo zay hitatsika io no antsoiny hoe fahendren'Andriamanitra. Eo amin'io tsika ny mianatra ny antsoiny hoe fahendrena, io tsika ny mianatra ny fampiasana ny fahalalana zay omen'Andriamanitra. Omen'Andriamanitra tsika ny siansa, omen'Andriamanitra tsika ny matematika, ny marika, ny siansa, ny tantara, ny filozofia, omen'Andriamanitra tsika izany fahazavan-tsaina sy fahalalana rehetra zany. Fa eo amin'ny azy fijaliany Kristy no ianarantsika kosa ny fampiasana an'izany. Fa raha fahalalana tsy miaraka amin'ny fahendren'ny azy fijaliany Kristy de manjary fahendrena manimba zavatra, fahendrena manimba fiainana, fahendrena manimba ny asan'Andriamanitra, manimba ny tontolo iainana. De hoy Jakoba hoe mangatahary amin'Andriamanitra. Ny fahalalana raha tovina, fahazavan-tsaina omena, fa ny fahendrena kosa de zao ateraky ny fifandraisana amin'Andriamanitra, ateraky ny fiainam-bavaka, ateraky ny fiainana ny tenin'Andriamanitra. Noho zany de zao ataovy ho zava-dehibe aran'ny fahalalana, karohy ny fahalalana ao ny boky noambolana de zao mangataka kosa fahendrena. Ivavaka sika tompo ao misaotranao zahay fa ao aminao no anovozana ny fahendrena ka mahatonga anay mahay mitondra tena tsara eo anivon'ny fiarahamonina sy ny mpiarabelona aminay. Ny fahendrena zay omenao anay amin'ny asan'ny fanahinao masina ty anatinay de fahendrena madio, tsy mifangaro amin'ny toetran'izao tontolo zao, fahendrena mitondra ny olona ho amin'ny fahamasinana, fahendrena tia fihavanana manaja ny hafa, fahendrena tia mihavana amin'ny hafa, misokatra amin'ny mpiarabelona, fahendrena mitory fahalemem-panahy. Misaotra tompo ny amin'ny fandroson'ny siansa, misaotra noho ny fahalalana omenao ny olombelona, misaotra noho ny fahalalana omenao ny mpino. Fampianary kosa zay tompo mba hiampiasa ny fahalalana, fahazavan-tsaina zay omenao anay amin'ny fahendren'ny fanahinao masina. De ampitoera ty anatinay ny fanahinao masina fanahendry, ahaizany mitondra tena tsara, ahaizany miaina araka ny sitraponao. De taio ny tontolo andronay anio tompo, handehananay amin'ny fahendrena sy ny fahalemem-panahy, ka ho malainao tezitra izahay, fanana fahatonina sy fiadanam-po, fanantenana amin'ity tontolo andronay ty. Jereo Jesosy, reo marary, jereo manana olana isan-karazany, va ho tompo ampaherezy tompo, ome farany hitan-tsaina sy fahendrena ahafantarany lalana tsara zay tianao hizorana. De manjaka tomponay Jesosy, ampitoera ty anatinay ny fanambinana sy ny fifaliana fa aminao. Misaotra Jesosy. Amen.